Toy indray ny mety ho toetry ny andro eny an-dranomasina ny alatsinainy 9 aprily amin'ny 9 maraina hatramin'ny talata 7 aprily taona 2022 amin'ny 9 maraina. Tombanana ikorotana ny toetry ny andro eny an-dranomasina vokatry ny alon-drano avy atsimo manomboka eo Toliara hatrany farafangana. Aherin'ny ranomasina amin'ny ankapobeny ka manodidina eo amin'ny 3 metatra ny avy onja, mety hahatratra 3 metatra sasany aza indraindray. Vokatr'izay indrindra dia mahazo fampitandremana amin'ny loko mavo mahakasika ny alon-drano manomboka eo Toliara hatrany farafangana, manankery izay manomboka rampitso 9 aprily taona 2022. Entanina foana ny rehetra mba hanaraka tsakany sandavany ny toromarika eo meno manam-pahefana ny fotony isorohana ny loza amin'ny edisio. Ho an'ny toetry ny andro morontsiraka tsinanana manomboka eo amin'ny tanjona bobaomby hatrany amin'ny tanjona angotsy. Anorana tandrifindrahona vitsy indraindray. Ho avy atsimo atsinanana ny rivotra ka ho 20 hatramin'ny 17 kilometatra isan'ora. Anonja be ny ranomasina avy ny onja 2 metatra sasany mety hahatratra 2 metatra any amin'ny tendrony avaratra. Tanjona angotsy hatrany mahanoro. Anorana tandrifindrahona vitsy ny morontsiraka Ambatsoa. Ho avy atsimo ny rivotra ka ho 9 hatramin'ny 12 kilometatra isan'ora. Adimy mpanonjana anonja be ny ranomasina avy ny onja 2 hatramin'ny 2 metatra sasany. Mahanoro hatrany taolanaro. Anorana tandrifindrahona vitsy amin'ny tapany atsimo. Ho avy atsimo atsinanana ny rivotra ka ho 9 hatramin'ny 12 kilometatra isan'ora. Hahatratra 20 kilometatra isan'ora any atsimo ny farafangana. Anonja be na aherin'ny ranomasina avy ny onja manodidina ny 2 metatra sasany, hahatratra 2 metatra hatramin'ny 2 metatra sasany any atsimo ny farafangana manomboka ny atoandro noho ny alon-drano avy atsimo. Taolanaro hatrany amin'ny tanjona vohimena. Ho maina ny andro amin'ny ankapobeny. Ho avy atsimo atsinanana na atsinanana ny rivotra ka ho 20 kilometatra isan'ora. Aherin'ny ranomasina avy ny onja 2 metatra sasany hatramin'ny 3 metatra. Isy alon-drano avy atsimo. Ho an'ny morontsiraka andrefana, tanjona vohimena hatrany amin'ny tanjona ankabo. Ho maina ny andro. Ho avy atsimo atsinanana ny rivotra ka ho 20 hatramin'ny 17 kilometatra isan'ora. Aherin'ny ranomasina avy ny onja 2 metatra sasany hatramin'ny 3 metatra. Isy alon-drano avy atsimo. Tanjona ankabo hatrany amin'ny tanjona vilan'andro. Ibalika amin'ny masoandro. Ho avy atsimo ny rivotra ka ho 9 hatramin'ny 12 kilometatra isan'ora. Hahatratra 20 kilometatra isan'ora indraindray amin'ny tapany atsimo. Ho avy andrefana kosa ny atoandro ka manodidina eo amin'ny 7 hatramin'ny 12 kilometatra isan'ora hatrany. Adimy mpanonjana anonja be ny ranomasina avy ny onja 2 metatra, hahatratra 2 metatra sasany any atsimo ny morondava. Tanjona vilan'andro hatrany analalava. Ho maina ny andro. Ho avy atsinanana ny rivotra ny maraina ka ho 9 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Ho avy andrefana kosa ny atoandro ka ho 7 kilometatra isan'ora. Adimy mpanonja ny ranomasina avy ny onja atsasa metatra, hahatratra 2 metatra indraindray. Analalava hatrany amin'ny tanjona bobaomby. Mety hisy tandrifindrahona iserana indraindray. Ho avy atsinanana ny rivotra amin'ny maraina ka ho 9 hatramin'ny 12 kilometatra isan'ora. Ho avy andrefana kosa ny atoandro ka manodidina eo amin'ny 7 kilometatra isan'ora. Ho tonony ny ranomasina avy ny onja ho latsaky ny atsasa metatra. Fampitandremana momba ny alon-drano. Ho an'ny fampitandremana amin'ny loko maitso, 2 hatramin'ny 10 andro mialohan'ny hatongavan'ny alon-drano vaventy. Mbola milamina ny ranomasina fa kosa samy mailo. Aza mandrika lavitra mihoatra ny 2 andro intsony. Fantary ny fotoana isehon'ny alon-drano ka dio arak'izay ny fahafahana miverina an-tanety. Ho an'ny fampitandremana amin'ny loko mavo, 2 hatramin'ny 2 andro mialohan'ny hatongavan'ny alon-drano vaventy. Aza mandrika lavitra na mihoatra ny 12 ora na amin'ny alina intsony. Akara amin'ny toerana azo antoka ny lakana sy sambo ary ny baka. Miala amin'ny morontsiraka ny mpanjony sy ny mpitsangatsangana. Ho an'ny fampitandremana amin'ny loko mena, efa voakasika ny alon-drano na ho voakasika ao anatin'ny 12 ora manaraka ny morontsiraka. Aza miandrika intsony. Hajanony ny fifamoivoizana an-dranomasina. Aza milomano intsony. Mialo lavitra ny morontsiraka sy ny tora-pasika. Mandritra izany fotoana rehetra izany, eno tsy tapaka ny vaovao mahakasika ny toetry ny andro. Izarao vaovao ny toetry ny andro manodidina anao
ary ao ny toromarika omeny tompona andraikitra eny an-toerana.